5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Lolotranao ny fampalalam-baovao. Ho hita amin'ilay requête izay napetraka ireo solombavambahoaka eny anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny mety ho fiandaniny HCC na tsy. Hoy ny solombavambahoaka Voninahitsy Jean Eugène androany manoloana ny fanitsakitsahana ny lalam-panorenana izay nataon'ny filoham-pirenena sy ny fanafoanana ilay motion de censure izay azo fototra ho an'ireo solombavambahoaka. Mikisaka miantsinanana hatrany ilay andro ratsy ambin'ny Fredy amin'izao fotoana izao ary mihamanantona ny Madagasikara. Raha ny fampitam-baovao azo teo anivon'ny fohy be mpamantatra ny toetry ny andro, any amin'ny 500 kilometatra andrefa ny toliara no misy ny fohy beny. Velotaraina manoloana ny tsy fisian'ny fanajana ny zon'olombelona any amponja ireo gadra atao amin'ny fonjany Marifoty Mahajanga nandritra ny fitsidiana nataon'ny minisitra tany antoerana. Voaresaka manokana ny fatoriana sy ny rano fisotro ka takiana ny fitondrana vahaolana mazava. Olona misy sarotratra ny teo anivon'ny polisy commissariat central Toliara izay nanaparitaka vola sandoka tamin'ny cash point iray. Vola 2 alina ariary sandoka izay mitetina 2 alina sy iray hetsy ariary no voaray ny mpitantana cash point ao Toliara. Reto vola ireto izay nafangaro tamin'ny vola tena izy araka ny fanazavan'ny polisy tao Toliara. Amin'ny maresaka avy any ivelany, andrasana amin'izao fotoana ny fihaonan'ny chancelier Allemagne Olaf Scholz amin'ny filoha Amerikan'ny Joe Biden hifandinika amin'ny raharaham-pirenena fa indrindra ny politika anatin'ny Allemagne izay isan'ny miankina betsaka amin'ny Russia tahaka ny fanafarana gazy. Iba-toerana amin'ny fifampiresahan'ireo tota araka izany ny fitadiavana vahaolana mahakasika ny adiny Ukraine sy Russia. Ary avy hatrany ary ny andindinindreo. Zoma fatelo ny volana martsa taona 2024 ankafaliana indray tomboky lasy tomboky vavy no hitsidiana ny tokantrano amin'ny ity alina ity tonga soa eto amin'ny fampalalam-baovao ampanajana tanteraka no anasananao anaraka izany hatramin'ny farany. Anomboantsika ny fotoana avy hatrany ho hita amin'ny valin'ilay requête izay napetraka ny solombavambahoaka eny anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny mety ho fiandaniny HCC na tsy. Hoy ny solombavambahoaka Voninahitsy Jean Eugène androany manoloana ny fanitsakitsahana ny lalam-panorenana izay nataon'ny filoham-pirenena sy ny fanafoanana ilay motion de censure izay zo fototra ho an'ireo solombavambahoaka. Henri Florian. Mandraka androany tsy mbola novalian'ny HCC na ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Ilay taratasy fangataham-panazavana ny requête napetraka ireo solombavambahoaka eny aminy mikasika ny tsy fanajany ny filoham-pirenena ny lalam-panorenana sy ny fampiatona ny motion de censure teny Tsimbazaza ny volana Desambra taona 2024 lasa teo. Ho hita amin'ny valintenin'ny HCC eo ny fitalilan'ny tirafim-panjakana ity na tsy ho ny solombavambahoaka ny mora feno be. Ka aminay zany dia ho hita eo moa ny fipetrany fa ny fanindrianay dia mba hamoaka ny lalàna hamoaka ny didy zany zareo fa hoe fanaraka amin'ny constitution io na tsy fanaraka zay fotsiny tadiavinay. Zany hoa ino moa reste savoir fa eo zany ny afantaran'ilay crédibilité-ny zay ny ataoko hoe leur crédibilité zany en jeu amin'ny zavatra ohatran'ireny. Fa zay tsy mandidy andrao zay fanapaha-kevitra ataony zany kanefa aveloany ny olona koa hitsara azy na dia hoe tribunal de dernier ressort aza reo tsy azo idivirana ny raha eo dia anjaran'ny olona amin'ny conscience ny tsirairay ny tsara azy ka manameloko azy na tsy manameloko azy miankina am'izay le izy fa zay ndray tsy andidy manapaka andrao hoe haniry andrao am'izay décision raisindrao fa izao ireo zany amin'ny leur intime conviction no napahany hevitra zay le izy fa ny anay dia fa vita ny didinay zany nametraka ny zavatra iny ny HCD2 fa efa nafeno omeny lalam-panorenana an'ireo solombavambahoaka ny fanaovana ny fitsipaham-pitokisana. Zo fototry ny lalam-panorenana ho an'ireo solombavambahoaka ihany koa ny mahakasika ny motion de censure midika izany fa tsy mipetraka ny fisaram-pahefana noho izany.
io fanitsaritsaana n'le fisaram-pahefana io moa ko zavatra misy am'izao fotoana zao fa falazena eo ombenombeny le izy fa zavatra tsy tokony nataon'ny président de république nitsabatsabaka amin'ny raha ohatran'ireny satria zeny lany tokony anaka hoe lasa fanapahan-kevin-jaza olona novisy amin'ny fitondrana kanefa gaga zahay nitsofoany tampoka fotsiny lampidiroloakizy izy zany le hoe ilaina ihany le hoe entoureny olona lazaina fa goekantitra ina ty izy dinosaure aony eny ilana ny olona manana expérience politique fa tsy fanapahan-kevin-jaza ohatran'ireny no raha satria hodidiny le mpitatrahakena miaraka aminazy eo izy de lasa manao tao fahatany président fa tonga de nidiranao antsehatra hoe natapahana nytentako aza de tsy angalan'io premier ministre eo ina loatra zavatra mampifamaritra azy amin'ny premier ministre ary izy ny olona maniry azy nefa mifahafantaranay azy dia anisan'ny porony zavatra io satria nisy député bitsika aminay voatoatin'ny le requête ny fiantsona ny ACC hanatanteraka ny fanaraha-maso sy ny fandraisana andraikitra na mifanaraka amin'ny lalam-panorenana na tsy ny fampiatona ny motion de censure taoriny ny fanambarana izay nataon'ny folohan'ny antenimieram-pirenena sy ny boromaritry ny antenimiera mitodika eny amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana araka izany ny mason'ny mpanara-baovao taoriny ny requête napetraka ireto sombavambohoaka tamin'ny alalan'ny ACD2E2 na ny Haut Conseil pour la défense de la démocratie et de l'état de droit. Fa hiary asa amin'ireo firaisamom-pirenena eto an-toerana sy vondrona iraisam-pirenena samihafa ny fanjakana frantsay amin'ny fifidianana ho avy araka ny nambarany ministry ny raharaham-bahiny frantsay tanjona raha ny fanazavana ny sy ny fifidianana ahafahan'ny malagasy tsy hakanavaka maneho ny hevitra ankalalahana mandritra ity fifidianana ity fitiny koloina. Voaresaka tany amin'ny antenimieram-pirenena tao a Frantsa ny mikasika ny fandraisana anjara ny fanjakana frantsay amin'ny fifidianana ho avy eto Madagasikara amin'ity taona ity. Isan'ny fanontaniana antsoratra napetraky ny solombavambahoaka frantsay Bruno Fuchs, demokraty izay mpikambana ao amin'ny komisian'ny raharaham-bahiny ao amin'ny antenimieram-pirenena any an-toerana. Ny mikasika ny paikady ny gouvernemanta sy ny diplomasia frantsay ahafana mametraka fifidianana madio sy ny demokrasia eto Madagasikara amin'ity taom-pifidianana ity. Fanontaniana izay napetraka tamin'ny ministry ny Eropa sy ny raharaham-bahiny frantsay Kolo tamin'ny 4 Janoary 2024 lasa teo. Raha ny voarakitra tao amin'ny lahatsoratra fihetsika mahomby ho an'ny frantsay ahafana mametraka ny fandriam-pahaleman'ireo orinasa eto amin'ny nosy ny fandraisana anjara amin'ny fanaraha-maso ny fifidianana eo ihany koa ny fametrahana ny fitoniana ara-demokratika eto Madagasikara izay anjara asan'ny frantsay. Ny fanjakana frantsay izay tsy afa-miala amin'ny fametrahana ny fitoniana eto Madagasikara mipetraka hatrany ny ahiahy ho an'ireo vondrona iraisam-pirenena mikasika ny fahamarin-toerana ara-politika eto Madagasikara amin'ity taom-pifidianana ity. Antoko ny fifidianana mangarahara ny fanarahana ireo fenitra iraisam-pirenena ho iatran'ny fanazavana. Ankilany navalin'ny ministry ny Eropa sy ny raharaham-bahiny Kolo ny 20 febroary lasa teo. Isan'ireo firenena 70 izay misitraka ny fanampiana avy amin'ny AFD na ny aide publique au développement française ny fanjakana malagasy nanamafy ny anjara asan'ny Frantsa amin'ny fifidianana filoham-pirenena ho avy ny fanjakana frantsay. Tanjona araka izany sy ny fifidianana fa ny malagasy maro maneho hevitra malalaka ho fanatanterana izany nisy ny fiara-miasa amin'ireo firaisamom-pirenena sy vondrona iraisam-pirenena samihafa izay mifandray amin'ny fanjakana frantsay araka ny fanazavana hatrany. Manana didy anabe ny vahoaka ny mpanao politika amin'izao fiomanana sy fiatrehana ny fifidianana izao hoy ny teo anivon'ny GFFM androany. Tanjona amin'izany ny sy ny fifidianana madio tsy mitanila mangarahara ary eken'ny rehetra fanadihadiana. Samy manana andraikitra isoroana ny aya mety tranga amin'ny fifidianana avokoa ny rehetra hoy ny eo anivon'ny GFFM tamin'ity androany ity. Na izany tokony ho hatsaraina ny fomba fiasan'ireo tompon'andraikitra voakasika mivantana amin'izany. Isan'izany ny fanesorana ireo aya rehetra mikasika ny lisam-pifidianana. Tsy ekena intony ihany koa raha ny fanazavana, ny isiny ny korontana, mialoha mandritra ary aoriny ny fifidianana. Zavatra tsy mety tsony zany ary efa betsaka ny lesona teto amin'ny firenena. Ary zay no mahatonga ny vahoaka malagasy ary zay koa mbola isparavana vahoaka malagasy mitazona zay fahendrena zay. Na inona dia miasaka ny fiainana izy. Ekena fa sarotra le fiainana.
ary zay no mbola hitsona mitondra foana hoe ry mpitondra jereo le sosanymbahoaka sahirana le vaoko malagasy zay zany tokony jerena zay fanampin'izay tokony ho an-tanina ny olona andray anjara amin'ny fifidianana anara-maso sy anamarina ny anarany ao anatin'ny lisitra ary koa aneo ireo hita fa tsy mety eny anivon'ny fiarahamonina mikasika izany tokony modely aty afrika isika raha ny fifidianana androesahana ary manana didy hanabe ny vahoaka amin'izany ireo mpanao politika hoe mifana be ny eto amin'ny firenena mifana be ny vahoaka malagasy sy ny mpanao politika adiditsika mpanao politika ny manabe ny vahoaka malagasy amin'ny lalina tokony izorany amin'ny lalina tokony alehany hitondrana ny firenena afahana mametraka ny fiarahamonina satria ao anatin'ny fiarahamonina ny misy atsika mpifidy ary zay foana le matetika verimeriko hoe lay vahoaka malagasy mpifidy zay andrandrantsika mifidy atsika nefa matetika dia ireo mihitsy matetika no ataontsika tsinotsinona fa rehefa tonga ny fotoam-pifidianana zay tsika efa matadidy efa misy vahoaka malagasy any tanjona nisy ny fifidianana madio tsy mitanila mangarahara ary ekeny rehetra ka tsy hisy intsony ny krizy apiditra ny Madagasikara anaty fantrana lalina. Vao mahakasika ny mety toetry ny andro dia mikisaka miantsinanana hatrany ilay andro ratsy ambin'ny Fredy amin'izao fotoana ary mihamanantona any amin'ny ny Madagasikara azafady raha ny fampitam-baovao azo teo anivony fohy be famantarana ny mety toetry ny andro any amin'ny 500 kilometatra andrefa ny toliara no misy ny fohy beny amin'izao fotoana. Manon diana manatona tsikelikely ny morontsiraky Madagasikara ilay andro ratsy Fredy amin'izao fotoana izao ao anatin'ny lakan-drano ny Mozambika no misy azy any amin'ny 330 sy 900 kilometatra andrefana somary avaratra andrefa ny toliara no misy ny fohy be ny ariva teo. Ola malefaka dia malefaka izy io satria ny rivotra entiny any amin'ny 550 kilometatra isan'ora izay mety arahana tafio-drivotra mahatratra 70 kilometatra isan'ora. Mikisaka mianatsimo amin'ny ankapobeny aloha izy amin'ny hafainganam-pandeha miadana dia miadana 4 kilometatra isan'ora. Tazantsika amin'ny sary agnamany misy ny tangoron-drahona mialohan'ny ivony ato ny ivony reto ilay tangoron-drahona. Zay mety akasika sahady ny reto mifaritra ny Menabe sy atsimo andrefana ireto. Izay vaovao rehetra zay zany no ampalalaina antsika sahady amin'izao fiandohan'ny fiverenan'ny Fredy izao. Ho fiomanana manoloana no mety ho voka-dratsy aterany nazo ny filazana fanairana miloko maitso ny faritra atsimo andrefana sy Menabe. Tokony andraina ndraiky ihany koa ireo eny fotony anara-maso hoy ny fohy be famantarana ny toetry ny andro ary tsy tokony hisy andrika itsony manomboka eo Besalamy ka hatreny amin'ny Cap Sainte-Marie mitohy hatrany Vangaindrano. Itombo vokatra io tangoron-drahona io ny rotsakorana any amin'ny faritra maro manerana ny nosy raha ny fanazavana hatrany indrindra ho an'ny tapany andrefana sy atsimo andrefany nosy izay mety hatratra 20 milimetatra. Manoloana izay hatrany dia ahina ny mafy ny rivotra ato anatin'ny telo hatramin'ny fahafito ny volana martsa raha ny fampitam-baovao hatrany izay mety hampanano sarotra ny fifamoivoizana na fifamezivezena an-dranomasina na an-tanety na azo ny fampitandremana miloko mena na ny loza mitatao araka izany ny eo anelanelany morondava sy taolanaro miloko mavo na loza manambana ny eo anelanelany Cap Saint-André sy morondava manentana hatrany rehetra anaraka ny toromarika omeny tompona andraikitra ny BNGRC sy ny fohy be mpamantatra ny mety toetry ny andro. Lafim-baovao hafa dia mitaky ny fampiatoana tsy misy atakandro ny fampiarana ny droit de sortie alaina amin'ny fanondranana vokatra ariana kibony tany ny mpandraharaha anatin'ny syndicat professionnel des mines de Madagascar androany Antony mampiato ny fanondranana avokoa ny mpandraharaha amin'izao fotoana tsy misy mandray araka izany ny vokatra eny fotony ka tafiditra anaty fahasahiranana lalina ireo mivelona mivantana amin'ny sehatry ny ariana kibony tany. Mihamafy ny fahavoazana teraky ny fampiarana ny droit de sortie hatramin'ny 20 isanjato. Alaina ny fanondranana ny vokatra ariana kibony tany ho anty ampiarinty amin'izao fotoana izao. Raha ny tatitra nataony ny Saint-Promin Madina ny syndicat professionnel des mines de Madagascar izay vondronana mpandraharaha 504 sy 3 hetsy sy 2 tapitrisa nampiatony fanondranana ireo mpandraharaha noho izy ireo. Tsy afaka hiditra faty antoka amin'ny fandoavana ny tatao ketra. Tsy afaka ny mandray ny vokatra eny fotony ihany koa izy ireo ka mitarika fahasahiranana lalina.
lasa miaina mihitsy ny tenanay mandinika an'le zavatra satria mitaraina daholo zany a any ambany ravinahitra any na mpitrandraka satria be dia be ny vokatra zany tsisy mpividy a dia lasa miverina any amin'ny fahantrana tena tsy hita popoka mihitsy ny olona any zany a na amidy mbary ara tsisy inona moa no azo atao mivato ara tsy hoentina any an-tsena amidy vary a na amidy laoka fa tsisy mpividy zany le izy dia lasa miamahantra ara na ny tompony société fa indrindra moa zahay any ambanivohitra lasa mivadika tena ohatrany tsy hay mijery mihitsy ny fiainan'olona any lasa manao malaso indray ara le olona vakitrano halabotry zay ve ny tandrona ity fitondrany ity. Efa maro ny etra sy ny aba alaina mpisihatra anatin'ny harena kibonitany ka tsy azo ekeny intsony ny fandoavana ny droit de sortir ny fanazavana tsy anatin'ny lalàna ifehezana ny sihatry ny harena kibonitany na ny code minier 99 nivoaka ny 7 aogositra 7 ihany koa izay nasipanitsiana ny taona 5 ny fampiarana ny droit de sortie alaina mivokatra harena kibonitany ny fepetra toy ireny izay tokony akana hatrany ny hevitra ireo mpisehatra. Raha mitady vola nge ny fireneny tokony le partie prenante fa indrindra moa ny mpandraharaha tokony mba hiangaviana izy a mba angatana hevitra satria tsy ny fonctionnaire nge ny mandohan'io fa ny mpandraharaha zavatra tsy zakany eraky ny vatany rehetrarehetra zany a andaovana an'le vola ve dia tsy mba antsoina izy a hifanakalo hevitra efa mandoha vola araka an'le valeur de référence zay nampiakarina ohatrany niakatra be le izy a mba hoe ahafahana mpandeha an'le asa dia nanao nanentany any ekipa rehetrarehetra zahay a mba hanaraka an'io mba ahafahana miasa nefa zao indray izy a rehefa napetraka moa le note d'application dia nampiariny ngahy DG ny douanière le izy a dia zahay moa zany a mba olombelona tahaka anareo ihany ange ny mpandraharaha raha tsy fonctionnaire nefa zahay ange no anisany mampiditra vola be dia be a amin'ny kitapom-bola mpandrakana zay andoavana karamanareo io dia ahoana moa zahay no tsy ampahafantarina. Ankoatra ny teo anivony Saint Promine Mad isany efa nampiato ny fanondranana ny vokatra harena kibonitany ihany koa ny eo anivon'ny fédération des opérateurs miniers no ity resaka droit de sortie hatrany. Ny zava-misy izay mampanahy amin'ny toe-karena no ny sehatry ny harena kibonitany tombanana iantoka ny 420% ny PIB na produit intérieur brut ny firenena ny taona 2022 raha ny taremarika avy amin'ny banky iraisam-pirenena. Velotaraina manoloana ny tsy fisian'ny fanajana ny zon'olombelona any am-ponja ireo gadra atao amin'ny fonja ny Mary Mahajanga nandritra ny fitsidiana nataon'ny minisitra tany antoerana voaresaka manokana ny fatoriana sy ny rano fisotro ka takina ny fitondrana vahaolana mazava. Mitana ny larana faharoa orian'ny fonja na Tanimora amin'ny fahamaroan'ny gadra ny Mary Mahajanga toy ny fonja rehetra eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Tsy mifanaraka amin'ny foto-drafitrasa ny isan'izy ireo izay mananika ny 770. Maro ny olana terak'izay manomboka amin'ny fatoriana sy ny fiarahamonina andavanandro. Tonga dia ady mangany krisa-bola angamba dia le fiainana hiato ihany mangataka zay tompoko voalohany indrindra ny rano no atony fahasalamana iainany voafonja faharoa manaraka an'izay tena efa teritery ihany misy ny chambre ventilatera tsy ampy. Le fatoriana zany tena miatery be zay ny olona miditra tsy arakaraka le olona mivoaka ndraiky miditra zany le tsy mibalasa mihitsy zany le fidiran'olona ndraiky fiboahan'olona amin'ny aty le ataotaosika hoe miditra androany folo miboaka ataotsika hoe roa telo. Zarizary ihany koa ny fitaovana ampelatana andreo mpandrarany fonja amin'izao fotoana izao. Lohalarana ny fitaovam-piadiana izay ahafahana miantoka ny filaminana amina fonja goavana toy izao, izay mampanahatra ny isian'ny fitsoahana sy ny famakiana fonja ataondreo gadra. Anomboka ny fijerena ny momba ireo hoy ny minisitra nandritra ny diany tany an-toerana. Jerena zany mahakasika an'izay hoe material informatika, ny tsy fampihana rano, ny fahatranain'ny fiara, zany dia vokatry n'izao fitsiriana aty an-toerana izao ny ahitana an'izany zavatra rehetrarehetra zany. Ka fantatrareo tsara fa ny fonja dia rafitra ao anatin'ny fitsarana. Ministera fitsarana mihitsy miahazy mijery
ny hoe inona ny tokony hanatsarana ny tontolon'izy ireo tsy ny voafonja ihany fa ireo mpandraraha fonja ihany koa. Nandritra ny fanokafana ny fonja teny Meritsatosika ny 7 septambra 2022 raha iverenana no nanamafisan'ny filohan'ny Repoblika ny tsy maintsy irosona amin'ny fanavaozana ny tontolon'ny famonjana. Voalohan'ny fahafenoan'ny fonja izay rantaremarika amin'izao fotoan'izao. 7 alina ireo mamita sazy amin'ny fodrafitrasa natokana andraisana gadra 1 alina. Raha ny namafisin'ny filoha ihany koa nandritra ny fijidiany teny Antanimora ny 30 oktobra 2022. Ny fampitsarana tsy misy atakandro ny kolikoly. Tsy mbola izay ny zava-misy. Raha ny tatra nataony teo anivony se anidy asa ny volana janoary. Andoavam-bola avokoa ny fahafahana misitraka ireo zoma olombelona sy ny maro hafa ho andreo gadra. Raha ny fanadiadiana nataon'izy ireo teny Antanimora sy tsy hafa. Isan'izany ny zo afaka mitsidika ny havany migadra sy manatitra sakafo azy, izay andoavam-bola hatramin'ny 5,000 ariary. Mitaky asa fa tsy kabary intsony arak'izany ny fanatsarana ny tontolon'ny famonjana sy ny fampanajana ny zony voafonja eto amintsika. Tsy tokony hijanona eto andrenivohitra ihany fampananana asa ho an'ny tanora, hoy ny teo anivon'ny Observatoire de la Jeunesse, fa tokony sandrahaka any amin'ny tontolo ambanivohitra. Noho io, napetraka ny tetikasa Pro Agro Youth mba ametrahana fanamby ampananana asa ny tanora any amin'ny tontolo ambanivohitra. Amin'izao fanomboana izao, tanora 700 no nomena fampiofanana mba ahafahan'izy ireo miasa sy miaina ara-dalàna. Fanampigoavana ho an'ny Madagasikara ny fampananana asa ho an'ny tanora. Ho fiatrehana izany no antony tetikasa Pro Agro Youth izay totosain'ny Observatoire de la Jeunesse mba ahafahana manome asa ho an'ireo tanora any amin'ny tontolo ambanivohitra. Kendrena amin'ny fanombohana ny hampananana asa ny tanora miisa 700 amin'ny faritra 4 iasany ny tetikasa. Ho an'ireo tanora avy any amin'ny tontolo ambanivohitra izay, asa fanodonana vokotra no tena mibahan-toerana. Fanamafisany fahaiza-manao no iantsoroan'ny tetikasa mba ahafahan'ny tanora mahazo asa. Ny tetikasa aloha zany voalohany indrindra ny tena ngeza indrindra dia fanamafisana fahaiza-manao an'ny tanorantsika. Mety misy tanora mivoaka avy amina sehatra fampiofanana teknisiana ohatra na niofana fiofanana arak'asa fa zay hoe zavatra manokana takin'ny asa zay zany no tadiavina dia fanamafisana zay aloha zany zay ngeza be indrindra ataon'ny fandarana ny ataon'ny tetikasa. Faharoa manarakarak'izay dia fiarahan-dia amin'ireo tanorantsika ireo. Fantatritsika hoe mety misy ny asa fa tsy mifanojo amin'ilay tanora dia amin'ny alalan'ny fiaraha-miasa ohatran'izao ataonay miaraka amin'ny Observatoire de la Jeunesse zao zany no ampionana an'ireo rotonto ireo hanamafisana an'izay koa. Ilay izy koa sady rassurena mialatsiny amin'ilay teny lazako anazy hoe ohatrany hoe ahafahantsika amin'ny rassuren'ilay mpampiasa koa hoe misy olona eo tsy hoe alefantsika any fotsiny ilay tanora dia avy eo misy olana mitsedra olana ry zareo dia miady rery ihany mpampiasa sy mpiasa fa eo zany zay fiaraha-miasa zay ahafahana manamafy miara-dia amin'ireo tanora ireo mamaha-olana raha sendra misy an'izany eny antenatenany eny. Fantatra taoriany ny fanadidinana mantarina ny olona sy ny vahaolana sedran'ireo tanora mitady asa, hita fa ilain'izy ireo ny fampiofanana sy torolalana manokana, hoy ny teo anivon'ny Observatoire de la Jeunesse. Ny stratégie zany zao ataonay mitenenay an'zareo zao tsy hoe resaka compétence ihany no ampiana ekena fa raha tsy mahay teny frantsay ireo ankizy ireo hosahirana ihany izy hiasa raha poste mila an'izay na tsy mila an'izay ary hosahirana foana izy fa aleo asiana formation kely mba français pratique satria tsy ny français mantsy tsy ny anaran'ny tany an-trano ny tsy ananany amin'ny fiarahamonina. Misy teknika ny formateur anay zany misy teknika ampiasain'zareo. Raha misy zavatra madinidinika tsy hoe madinika moa zany fa zay important na dia manamboatra ny lettre de motivation CV iny ary ohatra satria zay ny tadiavin'ny mpampiasa dia omena an'izay ry zareo reny zavatra ireny nefa lokony izy mihitsy manao azy fa tsy hoe izay no andeha hanao azy amin'ny plasiny satria tsy mety zany satria mamitaka an'ilay orinasa. Raha ny fantatra isan'ireo tetikasa vatsian'ny fidavola ary tanterahany OIT ny tetikasa Pro Agro Youth manodidina ny agroalimentaire ny sehatra iasany amin'ny faritra Vaovao sy Fitovinany, Andalamanga ary Vakinankaratra. Fa tsy ampy hatreto ireo toeram-pitsaboana sy tolotra ahafahana mitsabo ny aretin-tsofina eto Madagasikara. Vitsy ireo dokotera manana ny mari-pahaizana manokana ho an'ny fihainoana raha oharina amin'ny isan'ny mponina raha ny fanazavana. Ny aretin-tsofina izay miafara amin'ny tsy fahainoana raha tsy misy ny fitsaboana sy ny tsy fikajiana ny sofina. Ankalazaina androany ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fihainoana. Abraham Randriamanana.
mahatratra ray faingodimy lavitrisany isan'ireo olona maneran-tany manana ny olana ara-pianona raha ny nambaran'ny avy eo anivon'ny OMS na ny Organisation Mondiale de la Santé. Ho an'ny eto Madagasikara tsy misy hatreto ny antotany samazava mikasika ny aretin'ny sofina. Etsy ankilany tsy mitsaha mitombo ireo marary sofina manantona ireo mpitsabo. Maro ireo antony mahatonga ny areti-sofina toy ny tsy fahampian'ny fahadiovana sy ny fiarovana ny sofina manoloana ireo tabataba samihafa. Hatramin'ny mbola kely fahazaza mihitsy dia efa manomboka mety manana areti-sofina ny ankizy. Ny orany tena betsaka ireo ankizy ireo. Rehefa tsy voatsabo tsara hatrany izy dia hoentiny mandra-pahalehibe io zavatra io. Ary indray dia rehefa lehibe dia efa tratran'le hoe vaky ny amponga-tsofina moa zany ireo ankizy le manao totognandronono le resantsika. Dia ny fampiasana ny écouteur amin'izao fotoana izao hoe andro fandrosoana moa zany dia efa tena io mihitsy ny ainan'ny tanora. Ka raha mihoatra ny amafiny araka ny tokony ho izy, tsy araka ny tokony ho izy ny fampiasany azy dia hitarika fahavoazan'ny fandrenesana koa iny, ampidina fandrenesana. Satria ny tanora tsy hoe herinandro ihany manao an'iny fa mataonany koa zareo manao an'iny écouteur iny dia iny koa zany dia tena efa voatsindriana manokana mihitsy amin'ny resam-pirenena ny fampiasana ny écouteur io mba tsy ho mafy ny volume. Nefa ny tanora raha tsy mahazo ina raha tsy atao mafy izy iny amin'ilay mihaino mozika sy ny ohatran'izay zany. Tsy tokony ohatran'ny 520 decibel ny feo enoin'ny sofina ho an'ny olona iray raha ny nambaran'ny mpitsabo ary voafetra ho adiny roa ny ahafahan'ny sofina mihainony mihoatran'ny 520 decibel anatin'ny iray andro. Etsy ankilany tsy mahasahana ny isan'ny mponina hatreto ny toeram-pitsaboana sy mpitsabo misahana ny areti-sofina raha ny fanazavana. Ny fitsaboana zany atsika mbola somary ataoko hoe lavitrezaka ihany ny momba ny sofina satria zao raha ny isan'ny spécialiste ORL fotsiny eto amintsika dia ataoko hoe tsy mihoatra ny 20 ny isan'ny spécialiste manerana Madagasikara zany dia nefa ny mponina eto amintsika efa mananika ny 30 tapitrisa dia izay zany no isahana an'ireo olona 30 tapitrisa ireo ve iny zany manampaizana any amin'ny hôpitaly iny fa ny aty amin'ny olona ny mpitsabo zany ny dokotera tokony andray zay vita fiofanana tokony andray fitsaboana sofina dia tena mbola tsy ampy koa satria raha totalina nefa vita fiofanana treto dia amin'ny amanjatony ary faritra 4 ihany zany mbola tratran'io nanaovana fanaparehana ny fitsaboana sofina io eto Madagasikara. Faritra 4 Analamanga, Vakinakaratra, Atsinanana ary Diana. Marina androany fahatelon'ny volana Martsa ny andro maneran-tany ho an'ny fiainona. Loha hevitra amin'izany ny hoe fitsaboana sofina sy ny fandrenesana ho an'ny rehetra aleo mba sitrahana marina. Isan'ireo nanamarika izany teto Madagasikara tamin'ny alalan'ny fizahana sy fitsaboana sofina maimaim-poana. Teo koa ny fanentanana mikasika ny fikajianan'ny sofina sy ny fandrenesana ny arahana tamin'ireo mpisehatra amin'ny servisy ORL sy ny salfa ary ny ministera tompon'andraikitra. Fanakalaza ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fandrenesana na fiainona izay ihany koa ny eto amin'ny faritra Vakinakaratra tamin'ity androany ity ka tamin'ny alalan'ny fizahana sofina mamaim-poana ireo olona manana areti-sofina no hetsika natao nandritra ny fankalazana izay natao tao amin'ny hôpitaly Loterana Andranomadio Antsirabe. Andrinirina Randria Miandro Soa, Kolo TV Antsirabe. Ankizy tanora ary olo-dehibe manodidina ny 10 taona miakatra no tena manana olana eo amin'ny taovam-pandrenesana ankehitriny raha ny salan-taona azo avy amin'ireo mpitsabo manam-pahaizana manokana amin'izany eto amin'ny faritra Vakinakaratra. Ny 10 isan-jaton'ny olana amin'ny sofina dia azo soroana sy azo tsaboana avokoa raha ny fanadihadiana natao. Arak'izany dia nisy ny hetsika fanadiovana sofina sy fizahana maimaim-poana izay natao teto amin'ny hôpitaly Loterana Andranomadio Antsirabe androany fahatelo ny volana Martsa 2024. Ho fanamarihana ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny faharenesana. Marobe ireo antony mahatonga ny olona iray marary sofina raha nambarany ity mpitsabo iray ity. Raha araka ny vinavinandreo manam-pahaizana dia ny 10 isan-jato ny antony mahatonga ny olana amin'ny sofina dia mety ho azo soroana na koa azo tsaboana dia anisan'izany ohatra ny fiainona feo, fiainona mozika distafa ohatra na ny fiasana amin'ny toerana mitabataba distafa ohatra na ny koa nataontsika ohatra ny fahazarantsika andavanandro manadio sofina ny trano ireny dia eo koa ny aretina izay mahazo ny zaza izay fantatritsika rehetra amin'ny hoe totongan-dronono. Eo koa ny dona mahazo ny lona ny sofina mety hisy fiantraikany amin'ny sofina.
misy ny azo atao amin'ny sofina ahafahana manantona mitsabo fa tsy hoe rehefa manana olana amin'ny sofina dia avela fotsiny amin'izay. Anisan'ireo manao tantsoroka amin'izao etsika fizahana sofina maimaimpona izao ihany koa ny avy eo anivony tetikasa fanilo voy CPIT izay tetikasa izay manampy ireo olona manana fahasembanana ary manampy ihany koa ireo olona tsotra mba tsy hatongavana eo amin'ny fahasembanana. Izay dia miasa ny fotony sady mijery ny olona efa hoe tonga any amin'ilay atao hoe fahasembanana zany le hoe tena tsy faharenenana intsony ary mbola mijery ihany koa le hoe ahoana ny arovana an'ilay olona mba tsy ho tonga any amin'ilay faharenenana. Dia izay indrindra ny anton'ilay fisiany izao etsika amin'ity andro iraisam-pirenena mahakasika amin'ny fiainona ity dia ny andraikitra ny raisin'ny CBID moa zany amin'ity dia ny fampahafantarana sy ny fanitanana ny olona ho tonga aty amin'ilay toeram-pitsaboana fa tsy any tokantrano zany ny anao an'ilay fitsaboana irery mba tsy ho tonga amin'ilay fahasarotana araka ny voalazan'ny manam-pahaizana mahakasika ny sofina azy teo. Raha ny fahitanay azy zany ny statistika anananay aloha raha tsy hoe Madagasikara ny resahako fa amin'ilay faritra esana dia ny fahasembanana ara-batana aloha zany ny amin'ny fihetsehany vatana no anisan'ny hoe betsaka ny dia manaraka azy ty resaka sofina ty dia manaraka azy ny maso dia zay vao any amin'ilay olana ara-tsaina. Araka izany dia totosa teto Tsirabe androany zoma fa 3 volana martsa 2024 ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny faharenesana izay natao teto amin'ny hôpitaly loterana Andranomadio Tsirabe. Dia iny ihany koa no manakatona ny tapany voalohany fampahalalam-baovao ao aorian'ny dokam-barotra isika miverina atao anatin'ny tapany faharoa fa andray vahiny ihany koa isika ao anatin'izay tapany faharoa ny fampahalalam-baovao izay rehefa avy eo ary. Reko fa afaka baky ianao rasefo hianatra izy mbola tsaiko aloha hatreto mieritreritra hoe ano fianarana any tsy mena mitaha amin'izany ny prime zany ny orinasa ngeza ary matokeza sady tena mora faraka zay mora ny écolage ny prime tamin'ny 2007 dia fa nisy donc azo antoka ny azahoana ny baka plus ara-dalàna tsara mihitsy ny diplôma flera BTP fa miankina aminao foana ao ny gestion sy ny management sa ianao tsy te hitantany orinasa mba vainty za dia anao commerce marketing dia inona ny tsakanesana amin'ny prime paramédico communication droit anao ny soa fa za mionina amin'ny voté 3 misy iprime madoly zay ale andrangà tanantsirabe tamaga majoenga mpampianatra betraike fa zatra raha dokotera professeur magistrat sekolo manara-penitra ny sady mampazoto mbola tsisy nianatra tato ka lasa jolam-boto mba jereo anefa lasa ministra zao rakoto raso lasa zisketaka lasa radoko enao sisan'indrasana fizaha efa tao iprime raha te ho tafahoatranahy zao investissez dans une valeur sûre choisissez iprime à lève l'avenir. Enjoy ny mpisehatra reny akibony tany. Stop, droit de sortie. Gratuite. 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 Mais qu'est-ce qui est gratuite? L'installation de la fibre est gratuite jusqu'au 30 avril. Et maintenant, abonnez-vous vite à la fibre Family ou à la fibre Home ou à la fibre Home Plus. Pirate et ses collectes Telma vous feront plaisir à installer gratuitement votre fibre. Abonnement à partir de 149 milliards TTC par mois. Telma, sa fibre numéro 1 Malagasy. Laissez-vous tenter par les nouvelles saveurs de la vache qui rit. Emmental, savoureux à souhait pour réveiller vos papilles. Light, allégé en matière grasse pour ceux qui veulent garder la ligne. Fromage rouge, le goût prononcé de l'édame pour sublimer vos repas. Extra crème, si crémeux, si onctueux pour les amoureux de fromage gourmand. Disponible dans les grandes surfaces et les supérettes. La vache qui rit parce que c'est bon de rire.
Isaorina hatrany ianao tsy misaraka aminay mamerina ny arahaba ary tonga soa indray raha atao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao. Tandidin-doza ny fiainana diana ny vie sauvage eto Madagasikara ka any an-tanana ny tsirairay samosary-piaro amin'izany. Antony mahatonga izany ny fisian'ny kolikoly sy ireo fanondranana antsokisoky ireo karazam-biby sy zava-maniry mampiavaka ny firenena. Fanadiadiana. Misy 720 ankehitriny ireo faritra arovana ahitana ireo biby sy zava-maniry mampiavaka any Madagasikara. Anatin'ireo ihany koa no ahitana ireo biby dia isan-karazany izay ankalazaina androany ny andro maneran-tany ho an'ny fiainana dia na ny vie sauvage. Manana tombony manokana amin'izany Madagasikara no izy ahitana ny 500 ny biodiversité maneran-tany. Fiainana dia zany dia ireo zava-maniry sy ireo biby izay mipetraka any amin'ny toerana izay azo zany mbola tsy kasihan'ny olombelona zany, tsy ompiana zany izy ireo fa miaina dia any amin'ny toerana natoraly reny. Dia reny zany no ataontsika hoe dia. Dia araka ny resahako teo rehefa natao ny fanisana dia 500 eto ambonin'ny tany dia hita eto Madagasikara. Fa ankoatran'ireo 500 ireo mbola betsaka koa ireo zava-maniry sy biby mbola voaingana zao tsika nahita tamin'ny roa taona iny hoe nisy hidro faran'izay kely hita namena ny anarany professeur Jonara Tsimbazafy. Dia eo koa zany ny asa fikarohana izay atao any amin'ireny valan-javaboary hamantarana hoe misy karazany samy hafa ilay zava-mananaina sy ilay fiainana dia. Raha nitatitra navoaka ny WWF tandindomindoza ny fiainana dia maneran-tany ary isan'izany ny eto Madagasikara. Nienatra any amin'ny 700 ny ireo fauna vertébré naray maso ny taona 770 hatramin'ny taona 812. Izany hoe ireo karazana trondro, biby mandady, vorona sy biby mampinono isan-karazany. Ho an'ny Madagasikara manokana izay manana ny 700 ny ireo biby sy zava-maniry tsy fahita manerana izao tontolo izao, miazakazaka ny fahasimbana na eo aza ny filazana fa isan'ny manampy betsaka amin'ny fiainan'olombelona izy ireny. Antony mahatonga izany ny fisian'ny fanondranana antsokosoko ireo ari-pirenena, ny kolikoly izay mametraka any Madagasikara ho eo amin'ny laharana 770 amin'ny firenena misy 700. Teo anelanelan'ny taona 2020 hatramin'ny taona 2020 natratra 120 ny fanondranana antsokosoko maneran-tany tratra ka isan'izany ireo azo sarobidy sy ny biby mandady. Avy eto Madagasikara avokoa ny 470 n'ireo raha ny tarehimarika voaray ary sokatra miisa 573 alina no sary no atamin'izany. Ho fongotra tanteraka ireo biby sy zava-mananaina ireo ny taona 2020 raha mitoy ny fanondranana antsokosoko. Araka izany, entanina ny tsirairay samy ho sary-piaro ary hitandrina ireo biby sy zava-mananaina ireo indrindra amin'izao andro maneran-tany ho an'ny fiainana dia izao. Fiara lehibe iray avy any Ambovombe-Androy no nahatrarana sokatra Astrochelis radia tamisa 20 nahiditra ponja avy hatrany ilay mpamily ary natolotra ny TSA ireo sokatra ka ity farany no iandraikitra ny fampiodiana azy any Antsimo. Fanadiadiana. Ny 7 janoary 2024 lasa teo ny tratehaka atao fianaran-tsoa ireto sokatra miisa 20 ireto. Fiara lehibe iray mpitondra entana avy any Ambovombe-Androy no nitondra ireo sokatra ireo. Izy ireo dia tanatana transport ataontsika hoe public satria mitatitra entana moa zany natao fohy dia ny intercepteny zareo nataony saisie koa fa raha ny tena marina tsy tratra teo ny eo le olona voalaza voapanga fa hoe ny tompon'le entana fa narana jusk'atra tia fahasankarana zany. Rehefa ny zareo moa zany misy mandeha ny antso ny fiara-miasa amin'ny police centrale police aty Antananarivo dia nrapatriena nakany fianaran-tsoa ilay olona lazaina fa tompon'le entana. Taoriny ny famotorana natao nahiditra ponja avy hatrany ilay mpamily ny fiara na tratrarana ireo sokatra ireo. Ankoatr'izay koa moa zany mety misy koa ny enquête misokatra rehefa hita amin'ireny ohatrany hoe réseaux sociaux na Facebook ireny mivarotra. Raha ity kara ity zao hitantsika zany fa fantatra le olo ireo fa mandika lalàna izy. Inona ny antony? Na fenina le sokatra niala tany toerana. Na izay hifihetsika izay fotsiny ary dia efa manamafy mandika lalàna izy. Ny eo amin'ny enquête moa zany sarotra dia sarotra indray satria dia fantatra le olona izy lafo le sokatra.
na tsisy hoe gros poisson araka ny teneninareo ary fa fatana rehefa tonga ty amin'ny tanan-dehibe iny tsy maintsy lafony foana na tsisy hoe araka ny teneniny tao amin'ny TSA moa hoe misy le sokatra mandehandeha fa tsy hoe tsisy tompony eny toerana eny dia maka zay mitsopona zay mahita dia mivarotra. Androany no natolotra ny TSA ireto sokatra ireto ary izy ireo no iandraikitra ny fampodiana azy any atsimon'ny nosy izay misy ny toeram-ponenany. Tsy ampy ny mionona amin'izay hoe arovana zay fa ilaina mihitsy ny miverina ny fotony hoe fa maninona marina ary a reto sokatra ireto no antsoina hoe arovana. Tsy haiko nareo na efa nahita ny manana moa zany tsy anontaniako fa efa nahita havana manafatra raha sendra mba makany atsimo any ianao dia ny teny mahazo anao dia hitondray voandalana fa le voandalana tsy inona akory fa sokaky ny tena angatahany. Averiko indray mandeha izy hoe sokaky fa tsy hoe sokatra satria amintsika moa zany amin'ny mahateny malagasy azy dia amin'ny ankapobeny antsoina hoe sokatra fa io karazany ray manokana zay entindry zareo na aterindry zareo avy ao amin'ny dred fitalavam-paritra avy ao Otomatsiatra dia sokaky ireo karazany ray io. Isan'ireo bibidia tsy fahita raha tsy eto amintsika ny sokatra ary any amin'ny tapany atsimon'ny nosy no ahitana azy. Mizaka tsindry lehibe nefa ireo karazan-java-mananana ireo vokatry ny fitandrahana antsokosoko atao aminy. Hoentitra ny fanaraha-maso sy ny fizavana fiara manoloana izany hoy ny mpitandro filaminana ary miatra avy hatrany amin'ireo izay mandika lalàna ny sazy. Tonga amin'ny fotoana andraisany ny vahiny indraisika amin'ity alina ity dia madame Nirina Arvelo Nathalie avy amin'ny presse event anazava ihany koa mahakasika ilay fampisehoana goavana ataon'ny TEC amin'ny fahafolo ny volana martsa ho avy izao etsy amin'ny Palais des Sports Mahamasina. Miarabanao tonga soa eto amin'ny fampalalam-baovao ny Kolo amin'ity alina ity fanontaniako voalohany avy hatrany mahakasika ny hoe tena ampiavaka ity seho ity satria raha ny fantatra zany araka ny efa nampitanareo dia i TEC no tena tompon'ny seho izay mpanakanto vahiny kalaza avy any ivelany. Manahoana ny mikasika an'izay hoe mpiavaka indrindra ity seho ity. Miarabanao Hilary dia efa miaraba ny mpijery rehetra izay manaraka izao fandarana izao ihany koa. Indrindra tena hiavaka dia hiavaka ilay seho satria fatan-daza loatra ny fisian'ny TEC amin'ny fanoratana sy fanaovana hira. Ihany koa ny nanaovany seho dia izay nanaovany fifaninanana Danse avec les stars izay nahazoany tompon-daka tamin'ny taona 2024. Midika izany fa afana dia afana ilay seho satria ho avy miaraka amin'ny mpandiany professionnel ihany koa izy mandritra n'io seho io. Ihany koa ny DJ izay anaraka anazy manokana mihitsiny anafana ny seho izay ho ataony. Tsy ho ataony latsa-danja mihitsy zany ny fampisehoana izay ho tolotra ny atsika eto Madagasikara satria faly dia faly ihany koa izy ny ahitany izany tanàna ny Madagasikara izany dia te ampiseho ny fahaiza-manaony au niveau international zany izy ho atolotra ho atsika mpijery eto Madagasikara. Dia dian'izao zany dia efa manasa atsika sahady hoe tongava maro fa tena hiavaka dia hiavaka io seho io na ny lafiny ara-tsehatra izany na ny haingo-tsehatra na ny ataontsika hoe ny lumière sy ny son zany dia tena zavatra avolenta tena avolenta no hitantsika ao. Ankoatra ny fifidianana ny tapakila izay efa natsidika teto an-trano hoe en ligne misy ihany koa ireo toerana voatokana ireo ahafahana manjifa izay tapakila izay manahoana mikasika an'izay. Indrindra ankoatra ny ticket place moa zany manana ny page ny Facebook manana ny page izy le ahitantsika ho atsika izay afaka misitraka ny ticket en ligne fa ho atsika kosa izay tsy manana fahafahana mijery an'izay ticket en ligne izay dia afaka manantona mivantana isika any amin'ny boutique machine rehetra eto Antananarivo. Misy ao amin'ny La City, Tanjombato, Anisoraka maromaro izy ireo fa afaka hitantsika ihany koa page Facebook. Tsy ahivina fa amin'ny fahafolo ny volana martsa ho avy izao no anatanterahana ity seho goavana iarahana amin'ny TEC ity etsy amin'ny Palais des Sports Mahamasina. Isaorana ianao madame Nathalie nitondra izay tsara ho fantatra mikasika ity fampisehoana ity izay. Misaotra anao Hilary dia tsy haiko ihany koa tsy hisaotra vetivetika ny ireo mpiara-miasa rehetra izay nanohana an'ity fampisehoana ity ao anatin'izany ny Radisson Blue, ny Telma, ny
horticola ny autodiffusion sy ireo maro hafa koa dia fisaorana amin'ny tafotafo natolotra azy ireo dia mampanantena hetsika miavaka aminareo zany izay mpikarakara i good vibes Pressivante ary Nasprod moa zany ao anatin'ity fikarakarana ity fa seho ity dia tonga ava maro daholo dia amin'ny zoma zany ny fotoana. Izay ny mikasika an'iny fa hivadika hafa avy hatrany isika dia ahina indray ny firongatry ny FR na ny fiara de la vallée du Rift amin'ireo commune amin'ny faritra Vatovavy amin'izao fotoana ny volana janoary omby miisa 20 no maty ary mbola eo andalam-piandrasana ny valin'ny fitiliana eo anivon'ny Institut Pasteur ny tompon'andraikitra ankehitriny. Onona saina. Omby mahery 20 no maty tao amin'ny distrika ny Mananjary sy Nosvarika faritra Vatovavy ny volana janoary teo araka ny tatitra avy any antoerana. Ahina ho FR na fièvre de la vallée du Rift no nahafaty ireo omby ireo ary mbola eo andalam-piandrasana ny valin'ny fitiliana ny tompon'andraikitra ankehitriny. Zavatra azo lazaina fotsiny aloha dia ireo tranga fahafatesana omby 20 tao anatina distrika roa ireo ihany mbola tranga enitsika avy eto anivon'ny ministère sy avy any anivon'ny ministère anamana mpiara-miasa ihany koa fa tsy nisy tranga vaovao ny sehotsony taoriana an'izay. Zay moa zany no mahatonga ny eto anivon'ny ministère mbola mametraka an'izay hoe fisina valana retina FR zay ho fiahiahina fotsiny ihany hatreto aloha mandra-pahafahatsika mahazo an'izay tena fanamarinana an'izay fa nazanona zany rehefa misy trangana retina miseho dia tsy maintsy mezaka mandray andraikitra ihany ireo tompon'andraikitra eny fotony ireo tompon'andraikitra isa tokony vao saringotra amin'izany indrindra fa ny dokotera mpitsabo biby zany. Tsy aivina saika isan'ny taona no aharenesana ity tranga ity eto Madagasikara izay ahafatesana omby maro. Hatreto tsy misy afa-tsy niady amin'ireo moka mpamindra ny fièvre de la vallée du Rift no atao hiadina amin'izany ho ny tale général ny fiompina. Ankoatrio ny fanamorana ny fahazahoan'ireo mpiompy ny fanafody. Ny maladie FR moa zany dia teo amin'ny isaky ny 7 ka hatramin'ny 10 taona teo izy io no nitranga teto amin'ny firenentsika. Arakaraka ny mampandroso ny fotoana no mahakaiky an'ilay cycle fiverenan'izay ary dia araka ny nambara teo moa zany tsy misy afa-tsy ny fandraisana andraikitra amin'ny fiadina amin'ireo tsisy an'ireo karazana moka reo no any tokana iaditsika amin'ny famongorana tanteraka an'izay karazana valana retina zay. Ny tranga anankiray faharoa sy mesure anankiray faharoa raisina ihany koa dia ny fametrahana zany eny anivon'ny mpiompy sy eny anivon'ireo dépôt de médicament rehetra misy eto amin'ny tany sy firenentsika ny karazana fanafody na iadiny io na ampiakarana an'ireo hery fiarovana mba ho mora raisin'ireo mpiompy raha ohatra ka hoe tonga ny fotoana tokony anomezana an'izany an'ireo biby fiompy an'ireo. Ny volana mars tsaraky amin'ny 24 no nahenona tranga fara ny FR ary nanaira ny fanjakana ny unité de veille sanitaire ny COI sy ny Organisation mondiale de la santé animale. Antony nirongatra nanerana ny faritra maro ny aretina izay nanomboka tao amin'ny faritra atsimo andrefana ary tandoza tamin'izany fotoana ny olombelona. Andrasana araka izany ny paikady amin'izao isoroana ny tranga toy ny tamin'ny taona lasa. Olona miisa 2 no tratry ny teo anivon'ny police commissariat central Toliara izay nanaparitaka vola sandoka tamin'ny cash point iray. Vola 2 alina ariary sandoka izay mitetina 2 alina sy 2 hetsy ariary no voaray ny mpitantana cash point iray tao Toliara. Ireto vola ireto izay nafangaro tamin'ny vola tena izy araka ny fananzavan'ny polisy tany an-toerana. Bonhomme Élysée. Vola sandoka mitentina 2 alina sy 2 hetsy ariary amina lela vola taratasy 2 alina ariary no voaray ny mpitantana cash point iray eto Toliara taorian'ny fametrahambola nataon'olona iray izay nirahina anao petrabola amin'io cash point io ka nahatonga azy niantso mpitandro filaminana avy hatrany. Voasambotry ny polisy ao amin'ny commissariat central Toliara avy hatrany ireo 2 lahy izay nanao io fametrahambola io ka natolotra ny fitsarana taorian'ny fanadiadiana natao azy ireo. Fomba fanaon'izy ireo dia fangarona izany hoe tambany amin'ny vola tena izy ilay vola sandoka rehefa manao an'ireny fanakalozam-bola eny amin'ny tsena na eny amin'ny tsena ivezivezen'ny vahoaka maro zany na eny amin'ny tsena anomby na eny amin'ny fivarotana maro samihafa reny izy ireo dia vola mitotaly teo amin'ny 4 hetsy ariary teo eo 2 millions FMG zany no napetrany ka ao anatin'ireo 4 hetsy ariary eo dia misy ny vola tena izy ary misy ny vola sandoka ny ahivintsika azy moa zany
tsy mbola fantatra ny ipoiran'ireo vola sandoka ireo raha ny fanazavana hatrany. eo ampanaovana ny fanadihadiana moa zany ny mpitandro filaminana amin'ny tena hoe fototra ny adiny fa ny fanaparitaka azy zany hoe efa nisy tratra reo aloha mety mbola misy namany maromaro any fa reo aloha zany no efa tratra dia naizana zany aloha hoe ofehezina aloha zany misy parian'izay vola sandoka zay mety amin'ny tanànatsika. Etsy ankilany ho an'ny fianakaviany voaroiroy fanendrikendrehana no mahazo azy ireo manoloana ity raharaha ity. Teo ampanatrehany lefa kaspoint teo samy miarana nisaka ny vola eo aloha dia tsy misy fraude io vola. 30 minutes après izy le tompon'le kaspoint miantso hoe misy fraude le vola. De suite moa le zanako tonga tamin'ny teo. Miteny tamin'le mpanao kaspoint hoe zao zany fa rembourseko le vola eo. Mpanao kaspoint moa tsy mety sady miantso azy miantso polisy. Amplisin'izay koa dia tokon'le kaspoint koa mila vola 10 millions koa aminay tsy mana vola 10 millions zany. Nanomboka ny volana janoary ka hatramin'izao misa 3 ireo fitaraina mahakasika ny faharaisana vola sandoka voarainy avy eo anivon'ny polisy-pirenena eto Toliara. Eo ihany koa ireo izay tsy sahy mitaraina noho ny fahatahorana. Midika izany fa mahazo vahana ny fiparitahan'ny vola sandoka eto an-tampon-tanànan'ny Toliara koa manentana ny rehetra mba ho mailo mandrakariva. Famirona bebe kokoa any amin'ny tambazotra tserasera amin'izao fotoana ny fivarotan-tenda hoy ny teo anivon'ny Ekipaty France. Raha ny fanadihadiana nataon'izy ireo ny andraikandra nataon'ireo tanora sy ankizy miala sakana no isan'ny mampirongatra izany ka mahatonga ny fanararaotana mamoafady. Daniela Minarso. Mialokaloka anaty tambazotra tserasera amin'izao fotoana ny ankamaroan'ny tanora mivarotra eto Madagasikara antony mampirongatra ny fanararaotana mamoafady. Ny ankizy tonga amin'ny salantaona fialan-tsakana matetika no iaran'izany noho ny andrakandrana. Raha ny fanadihadiana nataona fikambanana iray miady amin'ny herisetra tao amin'ny ankizy tamina renivohim-pasitra enina ny taona 2024 teto Madagasikara 770 isanjato ny ankizy manodidina ny 7 hatramin'ny 17 taona no fantatra fa mampiasa ny internet tamin'ireo olona misy 500 nanaovana fanadihadiana 720 isanjato ho an'ny salantaona 12 hatramin'ny 17 taona 720 kosa ireo ankizy miditra amin'ny tambazotra tserasera indimy isan-kerinandro raha 220 isanjato ireo mandany adiny 2 isaky ny mikitika finday. Ny ankamaroan'ireo salantaona voalaza izay tsy mahafantatra akory ny fisian'ny fanararaotana mamoafady miatra amin'izy ireo raha ny fanazavana. Fisehoana ny anatin'ny tambazotra tserasera dia mety miainga amina fifanankalozana tsotra, finamanana, dia fangatahana sary, dia resaka tonga ny amin'ny resaka fanararaotana izay. Ohatr'izay zavatra misy eto Madagasikara. Misy karazany maromaro fisehoana izy io any anaty internet any, anaty tambazotra tserasera any, dia misy ny resaka fifampiresahana, misy ny fanararaotana, misy fifanankalozana sary, misy vidéo, ary ny farany misy fivarotana an'ilay sary mamoafady mihitsy. Izay zany ny fisehoana. Dia izay zavatra misy eto Madagasikara. Mitovy amin'ny any ivelany ihany zavatra misy eto Madagasikara, tsy mifanalavitra amin'ny zavatra misy maneran-tany, ary marihana fa ny vehivavy sy ny ankizy no tena betsaka hiarana fanararaotana mamoafady. Ankilany, tsy ampy ny fandraisana andraikitra sy fanaraha-maso ary ny fifanerasirana eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka mahatonga ny ankizy hiarana ny fanararaotana. Raha ny zavatra misy iainantsika amin'izao fotoana izao manao an'ilay herisetra tsy hoe tsy rampana ny ray aman-dreny, négligence. Rehefa tsy mahafantatra ny zavatra iray ny olona anankiray dia tsy te hiditra lalina. Izay nefa ny antony mahatonga an'ireo ankizy ireo hiarana fanararaotana satria betsaka ny ray aman-dreny, rehefa miteny zany ray aman-dreny eto dia ny ray aman-dren'ireo ankizy izay hiaran'ireo izay tsy te hiditra amin'ny voalohany amin'izany antsoina hoe serasera. Misy ny manao fa rehefa manao an'ilay fiseraserana anaty tambazotra serasera indray tsy dia miditra loatra ny amin'izay zavatra ataon'ny ankizy, tsy te hijery. Nefa izay fanaraha-maso izay tsy ampy ao anatin'ny fanabeazana. Ankoatr'izay tsy ampy ny fifanankalozana fa samy maka ho azy ny ray aman-dreny sy ny ankizy. Ny ankizy manao ny ataony, ny ray aman-dreny koa manao ny ataony. Ary ny zavatra tena zava-doza indrindra dia misy mihitsy ny ray aman-dreny koa
mandray anjara ao anatin'le fampanararotana ankizy. Ialana amin'ny fanararotana tokony ho fantarina akaiky ny olona raisina ho namana, jerena ihany koa ireo olona izarana ny tsy ambaratelo. Raha mpitso no andro iraisam-pirenena ho an'ny ady amin'ny fanararotana mamoafady atao amin'ny ankizy na journée internationale sur la lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants, iadina amin'izay fanararotana mamoafady izay, nisy androany fanentanana ireo ray aman-dreny sy ankizy nataony ny fikambanana ekipa de France eto Madagasikara, fikambanana miany ankizy amin'ny fanararotana mamoafady. Tanjona ny ahatonga saina nrotota mikasika ny voka-dratsy ateraky ny fanararotana mamoafady eo amin'ny lafiny ara-tsaina izay isan'ny taketra hoentina mandramaty. Fa amin'ny maresaka avy any ivelany, andrasana amin'izao fotoana ny fihaonan'ny chancelier allemand Olaf Scholz amin'ny filoha amerikany Joe Biden ifanjinika amin'ny raharaham-pirenena fa indrindra ny politika anatin'ny Allemagne izay isan'ny miankina betsaka amin'ny Russia tahaka ny fanafarana gazy. Iba toerana amin'ny fifampiresahan'ny rotonta araka izany ny fitadiavana vahaolana mahakasika ny adiny Ukraine sy Russia. Fanampanazavana eo amin'ny sariny France 24. Miayay Washington sy Berlin fa mamatsy fitaovam-piadinan'ny Russia i Chine manoloana ny fanafiana ataon'ny Rosianina ny Ukraine efa herintaona izao. Famatsiana fitaovam-piadina izay mety hamadika ity ady ity raha ny tomban'izy ireo hatrany. Antony fampidinihan'ireo mpitondra fanjakana samihafa matetika ijerena vahaolana mahakasika izany. Fa isan'ny antony dia ny Olaf Scholz any Washington ihany koa ny mahakasika ny politika ara-toekaren'ny Allemagne. Ity farany izay miankina betsaka amin'ny famatsiana gazy avy amin'ny Russia. Fiatsika izay tiany anehoana amin'ny vahoaka Alemaina ihany koa fa tsy irery akory izy ireo na miankina amin'ny Russia aza fa eo ihany koa ny Amerikanina izay ananan'izy ireo fifandraisana ara-toekarena tsara. Dia iny ihany koa no manakatona ny fiarahantsika ao amin'ity alina ity isorana fery ianao tsy nisaraka taminay hatramin'ny farany. Mametraka ny mandra-piona tompoko. Vous a présenté Ni Vaovao. 5G Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.